Eksodosy toko 12. Raha azo manambotra aminy ny mpangalatra ka asiana ho faty dia tsy hisy valindra amin'izany, fa raha tratry ny masoandro miposaka kosa izy dia hisy valindra ihany amin'izany. Hanonitra tokoa izy, ary raha tsy manana na inona dia hamidy izy noho ny halatra nataony. Raha hita marina velona eo aminy ny halatra, na omby, na biriky, na ondry, na osy, dia hanonitra roa eny izy. Raha misy olona mampitondraka amin'ny voly na tanim-boaloboka fa alefany andeha ny bibiny ka homana ny volon'olona izany biby izany, dia amin'ny tsara indrindra ao amin'ny sahany ary amin'ny tsara indrindra ao amin'ny tanim-boalobony no hanerany. Raha misy afo mirehitra ka mahazo ny tsilo ka maina ny totambary na ny vary maniry na ny sa, dia hanonitra tokoa izay mampirehitra ny afo. Raha misy olona mampitahiry vola na fanaka ny namany ka angalariny sasany eo amin'ny tranon'ilay olona izany, raha hita ny mpangalatra dia hanonitra roa eny izy. Fa raha tsy hita kosa ny mpangalatra dia hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ny tompon'ny trano mba hizahana na naninjitra ny tanany na naka ny fananany namany izy na tsia. Ny amin'ny zavatra hifandirana rehetra, na omby, na biriky, na ondry, na osy, na fitafiana, na zavatra very izay ataon'ny olona ho azy, dia hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ny tenin'izy roa tonta. Koa izay elohin'Andriamanitra dia hanonitra roa eny ho an'ny namany. Raha misy olona mampitahiry ny namany biriky, na omby, na ondry, na osy, na biby fiompy hafa ka maty izany, na maratra, na roahana ka tsy misy mahita, dia fianianana amin'i Jehovah no hitsarana azy roa tonta. Ahafantarana na efa naninjitra ny tanany ka naka ny fananany namany ilay anankiray na tsy, ary eken'ny tompony izany dia tsy hisy onitra. Fa raha nangalarina tany aminy tokoa izany dia hanonitra ho an'ny tompon-javatra izy. Raha voaviraviram-biby izany dia hitondra azy ho vavolombelona izy, tsy hanonitra izay voaviravira izy. Ary raha misy olona mindra ny zavatra amin'ny namany ka simba na maty izany, nefa tsy mba teo aminy ny tompon-javatra, dia hanonitra tokoa izy. Fa raha teo aminy ihany ny tompon-javatra dia tsy hanonitra izy. Ary raha zavatra ahofa kosa dia vita ny ofany izany. Ary raha misy olona mitaona zazavavy izay tsy voafofo ka mandry aminy, dia hanome harena azy izy mba ho vadiny. Fa raha mandato koa ny rainy ka tsy manome azy ho vadiny, dia handovola ra-lehilahy araka ny harena fanome zazavavy hampakarina. Aza velomina ny vehivavy manana hody. Izay rehetra mandry amin'ny biby dia atao maty tokoa. Izay mamono zavatra atao fanatitra amin'Andriamanitra hafa, afa-tsy amin'i Jehovah ihany, dia ho voaozina. Aza manao izay sarotra amin'ny vahiny na mampahory azy, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ihany ianareo. Aza mampahory ny mpitondra tena sy ny kamboty akory ianareo. Fa raha mampahory azy na amin'inona na amin'inona ianao ka mitaraina amiko izy, dia hiaino ny fitarainany tokoa aho, ka hirehitra ny fahatezerako ary hamono anareo amin'ny sabatra, dia ho mpitondra tena ny vadinareo ary ho kamboty kosa ny zanakareo. Raha mampisambobola ny oloko izay malahelo eo aminao ianao, dia tsy ho toy ny mpampanana vola aminy, fa tsy hampandozana bola azy ianao. Raha maka ny lambany namana ho an'ny tsatoka ianao, dia hampodiana ao aminy izany, raha mbola tsy miletika ny masoandro. Fa izany ihany no firakofany sady fitafiny amin'ny hodiny, ka inona no ho entiny mandry?
ary raha mitaraina amiko izy dia ho henoko fa mamindra fo aho. Aza miteny ratsy an'Andriamanitra ianao na manozona mipanapaka ny firenenao. Aza atao ela vao manatitra ny santatry ny vokatrao sy ny fisotronao, ny matoa amin'ny zanakao lahy dia omeo ahy. Izao no ataonao amin'ny ombinao sy ny ondry amanosinao. Hafotoana no hitoerany ao amin'ny reniny, ary amin'ny andro fahavalo no hanateranao azy ho ahy. Ary ho olona masina ho ahy ianareo, koa izay hena voaviraviram-biby any an-tsaha dia tsy ho aninareo fa harianareo ho an'ny amboa izany.